Inam le lamma deo. Resaka sazy, resaka lana anefa lamina. Lefa kita la lefa. Ini efa lamina, efa lamina. Efa lamina. Mabuti ang pastinin lang ina lefa. Akalifa na. Manila na sa Pino ni tamba be anna be Andresa resa do. Eno nat ko. Lecciamo zanti fansena e piana la chiera. Nivoaka ireo solitenan'ny mpitatitra teo anivony ireto mpitatitra mirebireto atao amin'ny lapan-tanàna nambarana moa fa milamina ity olana ity rehefa nisy vahaolana nandrozy ny tompon'andraikitra mifampitsarana ilay fakana vola be loatra amin'ireto mpitatitra ireto nitondra fanazavana ihany koa solitenan'ny ireto mpitatitra ireto teo fa tsy avy eo anivony komina tanàna anivy renivohitra ireo azo heverina hoe mahavisatroka nambaran'ireto mpitatitra ireto manao fanaparam-pahefana amin'izy ireo mbola misavorovoro eto anoloan'ny komina moa ireto mpitatitra amin'izao andrasana ny fanapahan-kevitra izy ireo fa raha araka ny tenin'ny solitenan'izy ireo dia miverina miasa ny mpitatitra na amin'izao izao ihany ary miverina ny fitanterana eto tanàna anivy renivohitra. Qual ivoaka le
le megafonao de ravo reo fa mbola ohatsy zany rehefa samy mamamy daholo de sarotra be le izy fa aloha ivoaka le megafony eo de miravo reo de mba asina lehibe akiraha eo miteny ravo reo fa solo tena atao ianao de inona zany le za efa tsy lakoatsona satria efa taloha efa tao foana efa mba mekiny andraikitra fa nisy taloha ao inona amin'ny akabe le vaholana navoaka zany de vaholana zany izy hofanana vaholana zany zavatra manana mafy rehetra fahalalana tsy maintsy misy vaholana tsy maintsy misy any vidy tsy maintsy misy avoaka le megafonao misy megafona angazana moa zany no tena votoantiny ilay fionana atao anatiny mbola tsy misy atreto ny fampitana vaovao mazava tsara zay azo ambara aminareo mpanaraka ny tezy ezanao ampitaina aminareo ety ihany mbola ety mbola miandry an'izay valin'ny fitakiny zay inary de mbola eto ny fandarantsika nininona mitranga aloha nininona miseona de talata koa ty inary da niny filazany ty fa maninona lizy natao hoe talata gorobaka de samy manao zay tiany atao ve zany dikan'izay atolorana ny araba aloha amafisina ihany koa ny firaritsoa am'izay andro ty andro faharoa amin'ny herinandro andro fahatelo amby roapolo ihany keo amin'ny volana jona zany miarabanao Christian Fana aloha miaraka eto tsika am'ty fotoany ty misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fitariany ary miaraba azy hatrany ny amin'ny fanotronany miaraba ny namana Bretoa sy ny namana teknisianina mampita ny sofeo any tokantrano tsikany ary arabaina mpitiavana ianareo mpanaraka tsy tapaka izao fandarana mamitsika zao ary ny farany koa tsy adino zoko Bretoa arabaina ihany koa ny tenako ka tonga izaran'ny oksizena ary tsy miala amin'ny hevitra hatonga fampatsirovatena ho any amin'ny fihavanana ao akatoko zao fahaleovatena asandratritsika zao zay mihitsy lizy raha ny andro any aloha be deabe ny zavatra mitranga aloha be deabe ny zavatra mitranga satria efa voatondro efa voalahatra fa ho tanterahana amin'ny tian'io ty mahakasika ny resaka fitaterana be deabe ho resantsika eo zay fa tsika eo koa de efa mitodika makany amin'le hoe tsingeritaona fahinam-bempolo ny verena fahaleovatena sy ny orenan'ny folalina malagasy de ho resantsika ihany koa zay mahakasika ny lafin'ny fitaterana rehefa miresaka fitaterana zany de eo ny fotodrafitrasa lalana eo de eo ny fitaovam-pitaterana mety misy karazany maro io zarany eto Antananarivo renivohitra bisikileta moto fiarakodia ny ombonana ny any olotokana eo ihany koa ataontsika hoe fotodrafitrasa hafa toy ny ankoatra ny lalana de ny toeram-piatsonana zany ka ny amin'ny lafin'izay fitaterana zay aloha Christian Fana dia misokatra ampiasaina amin'ny tian'io ty zany le topi-piatsona ny fiarakodia vaovao ny gare routière ety amorona kona zay zany aloha le zavatra anankiray zay tsara ihany mampafantatra an'izany io zany de sakelikelery amin'ny fahasankarana safidy malalaka antsitrapo ho an'ireo coopérative sy fiarakodia ampiasa ny fotodrafitrasa eny amorona kona 20 eo zany efa fatapatatra fa hoe anao an'io ho hita eo moa zany amin'ny etikeo fingana voalohany ty satria izy fanamariana zany eny atoerana zotra amin'ny lalam-pirenena faharoa sy ny lalam-pirenena fafito no ampiasa an'io gara routière ery amin'ny amorona kona izy moa zany amorona kona zany dia ery amin'ilay fifaninandalana makany amin'ny Ambomanambola sy ny bypass eo zany le izy misy tetezana zay eo tetezana mandika ny kopa dia misy an'le hoe Jovena double zany io dia eo satria dia mifamatotra amin'io toby fitotsinjarana solokio zany lay gare routière vaovao amorona kona faro raha tsisy ny fivana de misokatra amin'ny teny eo koa lay lalana mampifandray ny Somakoho zany ery akadikely lafy mahazo ny aty amin'ny lalana vaovao tsara sotra iny zany io zany mandalo lery Tanandrano ary de Tanandrano nisy lalana ataontsika hoe lan'olona tsotra moa zany nisy tamboa de nisy tatatra kely de atao anatin'ny fampidinina sy ny fifampiresahana zany de nanaiky ny tompon'ny tany
olotsotra anome an'ilay mpahandalana mba ahafahana mampitoy an'io ka raha tsisy ny fivavahana de isokatra amin'ity an'io ty ihany koa zany anampy amin'ilay ataontsika hoe fanamorana ny fivezivezena indrindra fa amin'ny mpampiasa fiarakodia sy raha ataontsika hoe véhicule na tsy moteur fa na ny bisileta amin'io toerana io zava-dehibe ihany koa aloha no ahafantarana an'izany de ny fahatelo zany mikasika ny fitaterana de ny fitokonana aloha Christian fana satria de ny tanany teniny zany reo nampafantatra amin'io fa dia anao etsika ny mpitatitra fiara iombonana taxi be zany amin'ity an'io ty de amin'ny apahany maro aloha zany de ahita tokoa zay satria vitsivitsy ihany reo taxi be miasa ny hita miasa aloha zao de ny zone suburbaine sasatsasany de eo ihany koa ohatra ny mampiasa niny amin'ny faritry lahaoty iny 134 190 hita ihany koa ny apahany amin'ny 142 zay mampitoy any soanerana mampatonga ny analakely nisy ny tsorika vao marana ihany sasany fa amin'ny akapobeny zany aloha dia atreto de tsy miasa ny fanamariana kely fotsiny angamba de io olo zany malalaka io malalaka izy hoe anao an'ilay fitokonana fa le fanelingelenana ny hafa zay miasa kosa angamba ny verina fa mety fioara-pefy zay de hita ihany moa zany fivoarana sy ny fifehezana an'izay satria misy tompony andraikitra indrindra ny resaka fifamoivoizana mikasika an'iny Christian fana ataontsika andray miserana aloha zany mikasika an'izay raha manakambara anao manodidina resaka tontolon'ny fifamoivoizana fitaterana an-tanan-dehibe atreto. Indray miserana tokoa araky ny teninao no anambarako ny hevitro manoloana an'izay satria mila fanavaozana ny saina tokoa tsika zay zavatra nambaranao zay dia mampiseho fiparitahan'ny fiaramiaina samy maka ny tandrifiny amin'ny teninao terim-piandohany talata gorobaka ve de samy manao ny ataony tsy misy lamina mirindra iaraha manaika afahatsika mandrindra le tokony atao amin'le fifamoivoizana ny amin'ny fanavaozana ny zavatra hoe gara routière sy ny lalana isokatra zava-dehibe zany zavatra tsara daholo zany sy firosony zany fa any amin'ilay hoe lasitra fisainatsika hiara iaina irindra zany mbola zavatra somary manahirana ary apetrakay moa fa ny anay de fanabeazana sy fibeazana mandeha any amin'ny lasitra fahendrena foana ny tokony izoran'ny raharaha ifandraisana ao anatin'ny atao hoe fiarahamonina ka ao anatin'izany fiarahamonina zany sakely-piarina maro samihafa ty zao no mitranga zany ny olana amin'ny ankehitriny ny fitaterana de eo ny tokony misy zavatra matipaitra ahafahany tsirairay ifanaiky amin'ny tombontsoa ifandeferana satria tsy ary de indray maka daholo ny zavatra rehetra fa tsy maintsy milamina de misesy fa ny olana araky ny filazanay moa de zay mizara oxygène de le oxygénation avy any amin'ny mpitondra mihitsy apetrako any foana ny zavatra manahirana raha tsy ao ny mpitarika mametraka ny atsarana hitambarana ifanekena de manansarotra foana ny raharaha ka ny vahoaka tsy mandady arina no tena mizaka ny tserany aina manoloana an'izay amin'ny rotorotom-piainana misy moa le teny-bazaha zany hoe mbola client ve mbola roi ve ny client manoloana le tranga misy satria araka zany hoe ny mpanjifa de ny vahoaka amin'ny akapobeany aloha zany hiarany ataontsika hoe zavatra rehetra ninina satria raha misy fandrotana sarandalana de ny mpanjifa zany raha misy fitokorana de ny mpanjifa misidra ny olona ary betsaka ataontsika hoe amin'ireny misy tena mandika tanàna maromaro arrondissement mety mihoatra mihitsy avy any amin'ny suburbaine makany amin'ny suburbaine ohatrany ray mpiasa amin'ny zone France reny zao tena hitako hoe misedra fahasahiranana be satria ny any amin'ny toeram-piasany izy reny dia tsy mandray ho antony mazava ny resaka hoe ino ty izy hoe fitokonan'ny taxi be satria izy dia metraka fepetra hoe tokony nandray fepetra mialoha zany amin'ny fivoahana sy fandehanana amonjy ny toeram-piasana raha ohatra ka misy fitokonana de zany rehetrarehetra zany le mila jerena faharoa ihany koa Christian Fana hoe ina moa zany tena fombiazan'le dinika satria omaly de nisy dinika nataon'ireo filohana coopérative maro zay tonga tetsy amin'ny commune tamin'ny omaly fampidinika de nisy fepetra zavatra tapaka ny raisina tao ary de nilaza ihany koa raha ataontsika hoe lehibena coopérative raha nitatitra ofisialy ny amin'ny hoe tsy makasitraka ary tsy niombonana ny hevitra amin'le fitokonana androany de iza zany no satria ny filohana coopérative zany miakapobeny tompona fiara aloha zay aloha ny fahitana an'izy de iza zany no tena napa-kevitra ao anatin'izy tena hoe ny mpamily sy ny mpanampy ny mpamily ve zay ataontsika hoe mivelona isan'andro amin'ny apahany
anao ny tombony akoatra ny versement zay ataony ve zany manapa-kevitra zay tsy asa nefa sakafo miditra any ambava ny asa ataony isan'andro sa ahoana fa ady hevitra mety hipetraka mety hananeviny ihany koa ny ataontsika hoe ny mpianto rehefa avy eo fa zava-misy loha iny de resantsika amin'ny akapobeny fa betsaka ny zavatra tokony indrindra fa ny fanatsarana eo amin'ny tolotra amin'ny servisy zay ataontsika eo amin'ireny fiarombonana ireny satria araka nambara hoe tsy betsaka ny fenitra tsy voaja de misy ihany koa ny boky nanandraikitra zay vohitsakitsaka ao anatin'le izy ny ao anatin'le hoe nano fotoana iasana ny fahatsaran'ny fiara ny kalitao an'le izy ny tolotra omena de betsaka ny lesika kanefa ve iaina am'izany so ho taizana am'izany ve tsika zany ao anatin'le izy satria lasa ohatrany hoe manaiky n'le zava-misy foana zany ohatrany hoe ny mpanjifa manoloana an'le izy Christian Fana de mbola ezaka be mihitsy io ka any amin'le hoe fanavaozana ny fisainana sy ny fametrahana ny laharam-pamena any amin'ny fiaramiaina moa ny zavatra tsy maintsy tratrarina ary zay atodika foana any amin'ny mpitondra misy lasitra fisainana tokony fampitazantsika mpiarabelona ka ty moa sehatra ny fitaterana de zay zavatra rehetrarehetra zay ny zavatra manahirana misy fifamafaon-drivotra foana eo ny milaza hoe tsy niarahana eo ny malaza hoe tolona ny tsy maintsy ataondray lasa ohatrany hoe tolona no tenenako azy de zay zavatra zay zany mila rindra mazava ozy izy avy any amin'ny mpitarika hoe inona ny hevitra heverana ny atao fitaterana ahoana ny fomba fisainana entitsika miatrika an'izany zavatra zany ary ahoana ny vokatra andrasana aorinan'izay zavatra zay zany tsy maintsy zavatra tokony mandeha mialoha daholo fa raha zany de lasa tsy tody amin'ilay fifandraisantsika samy mpiara-miaina zany le mivelo le de lasa tsy mamy ny miaina lasa olana lava tsy tsapa le oxygène arak'ilay resaka tianambara Zokobreto ie mbola mety iverentsika iny mbola mety iverentsika iny rehefa aveo fa na fotoana moa mandeha fa hiditra ny tena loha hevitra ary tena FDB amin'le hoe ao anatin'ny herinandro raha amin'ny ho an'ny kristianina taloha de ohatry ny herinandro masina zany raha paka ny resahana fa ity zany zao de tena hoe herinandro tokony fatoana ao anatin'le hoe fankalazana ny tsingerina fahinam-bempolo ny verenan'ny fahaleovatena de ao anatin'izany zany hoe misy toe-tsaina misy lalatsaina asa aloha ahoana satria izay mihitsy tena isan'ny iatsonanao eto Christian Fana hoe otrotrany ahoana tokoa moa zany am'olo-pirenena antsika satria verimberina foana moa zany raha fa jerena ampifandrasiko ihany mantsy izy ina zava-misy am'izao fotoana maneran-tany de misy an'ity mondial ity le mondial zany de hoe baolina kitra de mampiombona misy zavatra ioarana mihitsy ara le hoe fahasamihafana misy fandeferana be de be tena maneho an'le fitiavan-tanindrazana tena miady ho an'izany de ny voninahim-pirenena de raha iverenana hoe raha fandraisina amin'ity resaka hoe fahaleovantena pirenena ity ny zavatra tsikatra mantsy Christian Fana de ohatrany tsy tena asa aloha zay any amin'ny toerana hafa ohatra hoe mba havoatra na ivelany Antananarivo fa eto zao mihita ohatrany somary misitaka kely ny olo-pirenena amin'ny akapobeany le hoe mirere fa malagasy na de hoe ara ny famerimberiny mpitondra kehitriny andetsika amin'ity ndray mitoraka ity tena aneo mihitsy amin'ny alalana sy endrika ivelany aloha zao ny tena hita ny amin'le hoe andeha anao fitafy zay mampiavaka ny faritra mampiavaka ny tsirany sinsisa zany hoe aseho amin'ny endrika ivelany aloha fa amin'le ao anaty eo tsy tena mbola tsapa le ohatrany tsy de tsapa loatra zay le hoe resaka hoe ny fitiavan-tanindrazana asa ahoana no fahitanao azy Christian Fana ianao mandinika fiarahamonina ihany koa arak'izay teninao zay moa ny fatsapanao sy ny fatsapako de mitovy amin'ny endrika tahaka an'izay ianao no milaza hoe tsy de tafatoetra tsara le fahatsiarovatenatsika amin'le fitiavan-tanindrazana zany moa de rivotra tsy niliana hoe makaiza sy manahoana fa rivotra tsapo zany ka io indrindra no mahatonga anay eto milaza zany satria fanabiazana sy fibiazana za zany de miala amin'ilay resaka amin'le hoe fahaleovatentsika zao de mipetraka amin'le toeran'ny olona mahaleo-tena 19 taona ankalazantsika zany le fahaleovateny zao iainantsika zao ka arabaky teny zay teny zay ary ray volan'ny teny malagasy koa moa tsika zao fankalazana ihany koa de asandratritsika ary omentsika hery sy asina zany teny zany mba ifangaroantsika ao anatin'ny fahatsiarovatena fihavanana ozy izy ateo tsindriko tia ambolohany hatrany ny fahaleovatena ambarako eto dia ny tena mazava ho azy fa ny tena ozy izy ny teny ao anatin'izay teny zay ny tena
za miteny io ny tena ny filoam-pirenena ny tena n'ireo mpitondra firenena isatsokajiny ary ny vahoaka isatsokajiny de izy tenany zany tokony atsiaro tena amin'ny tenany izy hoe za vea malio tena tokoa amin'ny toetsaiko amin'ny toe-poko amin'ny fanaoko amin'ny fifandraisako amin'ny mpiarabelona amiko ka manandratra le mahamalagasy amin'ny endrika maro lafy ao anatin'ny sy ivelany ny ivelany de le fitafy taovolo sakafo maro samihafa atsapatsika hoe malagasy ary ny ao anatiny ndray kosa dia ny faneketsikany zay hasina nandaran'Andriamanitra atsika zay fa miorina amin'ny atao hoe fihavanana nositsika malagasy ahoana no ananana an'izay zay zavatra zay dia tsy maintsy miankina amin'le filoam-pirenena misy satria ny firenena iray dia tarafina amin'ny mpitondra azy ihany ka raha tsy masaka ny mpitondra dia manta ihany koa ny vahoaka tarihana ny olana nisy atsokafitsika ny tantara sy ny zavatra niainana teto amin'ny firenena atonga atsika anam-pirofo ary anentanako anao andeha amin'ny lalan'ny hoe fifangatiavana satria zay moa ny tena hoe ampisy firaisan-kina ny mpitondra ny fandimbiteto nanomboka tamin'ny taona faharepublika ka mandraka amin'ny ankehitriny de tsy nitana ny teny nomeny ny teny de avy amin'Andriamanitra ary ny teny de Andriamanitra ary ny teny no ifampitazana atongavana amin'ny lalam-pahendrena ary ny hevitra no itondrana firenena de itsika zany nanomboka tamin'ny premier république dia nanana an'izay hoe foto-kevitra tsy ny fampitaizana fa ny ainana natao lamody fotsiny hoe tany zao de hoe politika ny kibo no heverina zany fa ny ranona ny kibo mivezivezy mifanahy zay voky maharaka ny namana de mba tsy natao ambanin-javatra ny filana ra-tsakafo ny ainana teo iny fa tsy de hoe vetikevitra mazefatra loatra nroso ihany tsika amin'ny républika manaraka humaniste écologique nijanona ho teny fa tsy ny fampitaizana fa reny ny foto-kevitra ampiraisana nandeha any amin'ny fahamarinana sy fahamasinana ento miakatra ny firenena fisandratana fitiavana no lehibe indrindra ireny foto-kevitra ny ijoroan'ny mpitondra ahafahana hitaiza vahoaka fa ny hevitra tao anatin'ny fisarihana vahoaka fotsiny reny akana amin'ny fony fa tsy tena mipetraka tao anatin'ny hoe fomba fiainana de izay zany le mahatonga an'le hoe le teny zany de teny tsy velona tsy ny ainana fa teny nanasarotsaroana fotsiny ny tazomana an'le fahefana vokatr'izay zafady any isoko breto vokatr'izay lasa tsy niorina le fifampatokisana ka ny ayatsy havanana hoy ny tolo de izay aya zay no mitarika atsika amin'ny ankehitriny tsy tonga any amin'le lalany hoe tsapanao izy teo le hoe tsy matsiaro tena ho ty tanindrazany tsika ao anatin'izay ka le teny nomena zany tsy tanterahana dia mandiso zavatra ary ny farany ty ny teny nomena eto fampatsiarovatenany atsika fitiava-tandrazana raha teo ihany koa ny hoe ravaina ny assemblée ravaina ny zao ravaina ny zao tsy notanterahany satria zay le tolona ny ratsy fanahy ozy izy zay solona tsara fanahy de mila olona mazava fo mazava saina mazava teny mazava fanao ny mandimby zany mbola le resaka olona fotsiny ranoray fa tsy idirana diplôma tsy idirana asa nandraikitra tsy idirana firazana tsy idirana finoana fa le hoe miorina miara-miolontsika ahoana ny atao hoe olona zay moa le manandratra ny fanama olona isin'le hoe toetra ampanjary ny fiaramiaina ka eo le tsy mety tsy tody lay fahaleovatena tsika fa mbola iadina amin'ny ankehitriny fotoanatsika moa mandeha any fa aloha ngamba toizana aoriana reto dokam-barotra reto le izy satria sakeo resako manko hoe zay indrindra satria misy raha ao anatin'ny fanjakana mpanatanteraka ny gouvernementa misy ministera zay kolon-tsaina zay mihitsy moa zany izy ikolo zany tokony ikolo an'izany mety petraka matsika le fanontaniana mahavita niraka na ny asa manandraikitra zay zany ny ve zany ministera zay natao an'izay anao an'le kolon-tsaina satria misy serasera ifanaovanao ikolona an'izany rehetrarehetra zany iverenantsika rehefa avy eo zay aorian'ny reto dokam-barotra vitsivitsy reto